fanadiadiana ilay teti-bolainy amin'ny député misy fandaniam-bola tsy voarakitra anaty LFR voaterina hemotra. Fahafatesana olona 12 tao anatin'ny 3 andro ny sesy miahiahy ny ponina nosy vavaka sy Antanjobe. Nivoaka ny fonjan'ny Toamasina Androany mahery lanto manandafy. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'ity matinaly ity. Alatsinainy fa 12 ny volana Jona taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasana ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa mazatra tsika andesina manomboka ny vaovao aloha ny tatitry ny zava-misy makasika ny coronavirus eto Madagasikara. Raha ny tatitra voaray tamin'ny mantsanga teo dia nisy olo raiky indray no namony ainy vokatry ny valanaretina coronavirus izay lehilahy 15 taona izy io. Nisy ihany koa ny tranga vaovao izay miisa 470 ka ny 12 amin'ireo dia teto Antananarivo, ny 5 tao Toamasina ary ny ambiny 17 kosa tsy voafaritra mazava ny toerana izay misy ireo olona nahitana ny tsimikaretina ireo. Hatreto izany tafakatra 790 ny isan'ny olona izay nahitana ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara nanomboka tamin'ny fiandohany ity valanaretina ity. Ny 470 sy 700 amin'ireo dia mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly ka ny 9 amin'izany no marary mafy. Nisy ihany koa ny sitrana vaovao izay miisa 70 raha ny tatitra voaray tamin'ity androany ity. Va efa mikoranga n'izay valanaretina izay ihany isika dia mahavelona iahy ny ponina ao Ambomanarina ny tranga fahafatesana olona nifanesy tao anatin'ny andro vitsimonja teny antoerana. Nagnano fanadihadiana ifotony momba izay izahay omaly ho arahantsika ny andindinina izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Nanomboka ny 20 Jona ka hatramin'ny 20 Jona teo nifanesy ny fahafatesana tao amin'ny fokotany roa mifanila vodirindrina. 20 taona ny zandriny indrindra ary 50 taona ny lehibe indrindra. Nisy mpivady ihany koa niaraka maty indray andro raha ny nambara ny ponina tao fotsika bena mirifiry dia nafara tamin'ny fahafatesana ny are. Tamin'ny 3 rosa tamin'ny 10,000 iny mbola fakalitso zay so vola mifampiresaka ny ena fanafody ny enina sakafo izy tsy ena ny enina mihitsy fa dia vitivity teo dia ohatra mivadika tapy tonga dia hatrany zay amin'ny 7 arivo ny natsony hoe velena iray nareo raha fantezetra mihitsy zay satria mampisy azy mbola raha ohatra amin'ny corona izy hitanay ohatra hoe fusion-le corona mako fantatra izy ohatra ny tsy ena ny enina mihitsy ny tsy nina mihitsy fa dia vetivety teo dia mivadika ohatra zay satria efa siva mivady ny fiveran'io zao tsy hoe anina koa rehefa ohatra le toetrandro mihitsy ny tena zakany satria nangatsika loatra izy. Na reny fitaraina ny ponina ary mitebiteby miaraka amin'ireo ponina ao Ambomanarina ihany koa nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tao an-toerana. Nitondra ny fanazavana manodidina an'izay indrindra sy fanairana ny tompona andraikitra ity solom-bavam-bahoaka ity. Zay ny nenanosy vavaka tao anatin'ny 4 andro dia anankisivy no maty tao anatin'izay tantana fokotany anankiray ary ny Antanjobe dia anankitelo ary Ambatolampy koa zany dia nisy anankiray izay manana fanahina be zany ny olona amin'izao fotoana izao ary amin'ny mahasolomba miboaka ny tena dia mangataka ny fitondram-panjakana sy ny ministera voakasika izay mba hanazava ny vahoaka ny tena hoe inona no antony nafatesan'ireo ireo satria hatramin'izao dia tsisy ny fananazavana satria ilainy zany koa dia manao antsoavy ny tenako zany amin'izao fotoana izao satria mandry andriranantsy mitantaina ny ponina ety aminay zany amin'izao fotoana izao ary ny tenanay dia efa nandraindraikitra ny antso ihany ny ministera izay tompona andraikitra fa dia tsy misy valiny hatramin'izao zany Fokotany isan'ny be ponina indrindra ao anatin'ny faritra Ambomanarina ny fokotany Anosy Vavaka. Na dia misy aza ny fanamarinana fa aretina hafa no nahafaty ireo olona 12 tao anatin'ny 3 andro ny sesy ireo. Manany mety ofisina valanaretina ny ponina ao amin'ny manodidina ary mangataka ny anaovana fanadihadiana lalina sy amoahana ny tena marina. Fa manoloana ny vaovao iny hatrany moa dia misy ny vahiny izay tonga eto amin'ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ny ity matinaly ity dia tsy iza izany fa ny solom-bavam-bahoaka voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina ny député Todsoa Andriamampandry izay tonga eto ankehitriny miarabanao tompoko. Miarabanao tompoko
dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra izay mijery antsika amin'izao fotoana izao. Na raha antsika teo ny fanadihadiana izay mahakasika indrindra niny zavanitranga eny amin'ny faritra Ambohimanarina iny, omaly izahay ny tonga teny toerana nanao ny fanadihadiana androany ataoko hoe 4 ora lasa izay manahoana ny fandehany toedra raha iny antoerana amin'izao. Ya, ny voalohany dia mamerina ny fiara-miory amin'ireo fianakaviana izay nitrapa-aoriana ny tenako ary makahery anareo fianakaviana izay niaran'izany fahafatesana izany fa iombonana ny fahoriantsika ary isika Ambohimanarina dia manana ny kolotsaina hoe rehefa misy ny fahoriana tahaka ireny dia miara-mirona isika mamangy ary hitan'ny olona rehetra izany kolotsaina izay fihavanana izay apetratsika izay zany amin'izao fotoana izao. Tamin'ity nefa dia nampalahelo satria tao anatin'ny fitaitainana ny olona misy ny savorovoro satria anoso vavaka dia ao anatin'ny 2 andro tena dia 5 no maty ao anatin'ilay izy ary atanjom-be dia mifanila azy eo 3 no maty tao anatin'izay. Mbola tsisy toy izany teo amin'ireo fokotany ireo teny Ambohimanarina ireo ka izay natonga an'izay ahian'ny olona sy tahotra izay tao anatin'izay rehetra nitebiteby ary miantso any olona ary mandefa SMS ary nandraindraikitra ny tenako tao anatin'izay niantso ny tompona andraikitra tao anatin'ny ministera sy izay afaka andresahana hoe miovalina izay inona ny fanazavanareo amin'ity fahafatesan'olona ity fa mahagaga ilay izy misy zavatra ao fa azavoany vahoaka ao anatin'ilay izy satria mitebiteby ny olona ao anatin'izay. Misy fanazavana azo ve hoe mazava tsara avy amin'ireo tompona andraikitra izay natsona andriamatoa solombavam-bahoaka? Hatreto zany aloha dia tsisy mazava tsara ofisialy ilay izy ofisialy fa amin'izao toetra raha izay misy izao amin'izao coronavirus dia mpitaitaina ny olona hoe rehefa misy marary ka maty dia tsy maintsy manany olona ao anatin'izay. Izany hoe ny fanontaniana mipetraka dia hoe natao fitinana ve ireo olona rehetra ireo. Tsisy malala an'izany ny valiny nefa rehefa misy ny zavatra tahaka izany manahy rehefa misy aretana ao amina fokotany na commune na inona dia tokony mandraindraikitra ny fitondram-panjakana manao ny fitiliana ao anatin'izay. Fa hatreto zany dia tsisy ao anatin'izay. Tao Ambatolampy koa dia nisy sika haitsika fa nisy olona professeur izay tena miondrika mpanajana eo anatrehany koa tena satria mpampianatra mpikaroka mitovy amin'ny teny izy ary manana maizy azy zany professeur zany izay resabeko afaty azy misy ny tsao teny Ambatolampy tena ary tena sahotaka ny olona satria tany amin'ny hôpitaly Manarapenitra izy no nalefa ary misy fianakaviana akaiky no nilaza fa hoe coronavirus nafatiny niavana zany. Teo zany dia tena tsy hitan'ny olona intsony sy atao na ny fokotany io na ny fokon'olona io ary ny tena tsy maintsy nandriandraikitra nanao intervention hoe io sy zavatra iny dia tokony rehefa any dia tokony tonga dia alefina le olona ary le izy dia mahagaga fa natao mise en bière le razana zany misy antony keke zany nefa tsisy fanazavana ofisiel le izy hoe coronavirus ve sa tsy. Rehefa nanontany ny tenako dia hoe efa natao fitiliana izy fa mbola tsy mivaly dia rofina ho no mivaly le izy nantaneko daholo na ny DRS na médecin chef na médecin spécial zay rehetra mba nantany ny tena satria miara mitebiteby amin'ny ponina ny tena mahasolombamoaka dia tsy maintsy miara an'ireo ponina ireo zay mahazo an'ireo dia mahazo dia hoe mety 72 heures no mivaly na tsy fantatra na firy andro vao mivaly na firy herinandro ka raha voalevina ary le olona zay vao mivaly le izy ka tika pozitiva daholo ireo olona rehetra ireo dia ahoana ary inona no zava-mitranga amin'le fifampikasoana le contact ao anatin'le izy. Zay indrindra no tiako antaniana hoe nisy contact ve zany hoe nisy firetan-tory ve tamin'ny mbola teo ambohatra? Nisy firetan-tory ray andro fa raha tsy teo ary ny tenako dia mety hoe mbola nalevina talata io na larobia io fa noho izay misy an'izay filazana sy tsy faneken'ny tena satria tsisy fanazavana maropotra le izy dia tsy maintsy nalevinaingina zany tao anatin'izay rehetra zay. Areto dia miteny any ho an'ny tompona ndraiky rehetra rehefa niteny tamin'ny 20 mars nanomboka nisy ty
Covid-19 ty ka hatramin'izao misy ny arsivan'izany na amin'ny télé io na amin'ny radio io na amin'ny gazety io ozy aho hoe ny fitiliana de ampitombo io fitiliana io ny vola be azotsika io de tokony atao betsaka io a de maro ny olona zany a hita hoe positif ty a na négatif ty ny centre ny laboratoire tsitsika nge de zay manao azy de telo fotsiny telo nefa tsika de inona ny vitany telo 300 fotsiny vitatsika isan'andro ny any ivelany tsika mahavita firy alina ny afrikanina zay mbola firenena mahantra noho itsika ary a mahavita 10 000 mahery isan'andro de zay zany mahagaga hoe maninona ny laboratoire rehetra zay maro reo maninona reo raha mena formation ny piasa ao aminy a de mena fitaovana izy ireo a ahafahany a mitily de am'izay mba betsaka zany a ny afaka atao fitiliana ao anatin'ity a coronavirus zay zany a nisan'ny vaolanareo rehefa tena zay foana ary mbola manamafy a androany hoe zay zany a no nisan'ny tokony atao zany a ao anatin'izay fa zao a de tambe foina maro zay 13 teo amin'ny ambo manarina zay a de raha ohatra zany sanatry ka nisy tamreo voan'ny coronavirus de ahoana zany le havany ahoana zany le nikasokasoka le fiarahamonina zay nikasokasoka tao anatin'io zavatra io ho zava-tosina ely izy fa ianao hoe Andriamatosiny Vaovao tsy mahatsapa hoe noho ny tsy fampian'ilay fampitana ny vaovao no antony teraka n'ilay tsao satria isy andraindray zao ty resakitsika ty androany hoe manelo tsao sy ny sisa ahoana fahitana an'izay tsy resaka tsao zany fa zava-misy hoe tena matahotra ny olona ao anatin'le izy lazana fa voafeh nefa hitatsika fa vo maika amin'ny tombo miakatra firy avo eny ny voan'le izy amin'izao fotoana zao ny voan'le Covid-19 maty meno mitombo de za hoe de mbola sahatsika mbola sahan'ny gouvernement tamin'ny fitondram-panjakana aveo no niteny hoe voafeh ty coronavirus ty ka izy a tsy fotoana mafaty no miteny hoe tsy voafeh io fa andao rery vahoaka malagasy tsika tena zao ny fipetra ho raisina de miantso ny hery velona rehetra mba hiara-iasa ao anatin'izay io hoe mahavoany hoe de zao ny fahitako azy tsy misy le mangarahara aiza ny vola zay tantanina amin'io atao inona maina raha evidanina fitaovana le izy asio mangarara le izy ary zay misosikevy de efa betabe no atao tsy coronavirus io fa nady amin'ny fanitrana azy fa rehefa hoe mpanohatra ve no miteny de raha zay nafa diso ny teny zany toetsainy zany efa tokony miovy zany efa malagasy ray tsika raha misy fahatesan'ny olo ike marary tsika marary ny eko za zao de tena marary mihitsy ny eko marary ny foko hoe ny vahoakako zay ambo manarina niaran'izao fahafatesana izao a tsy fantatra hoe inona nafaty le olona tsy fantatra koa zay azo ny olona ao anatin'izay jerevitsika tsara hoe mpivady ray trano tonga de miara-maty tsy fantatra hoe inona le izy tsisy fitiliana tsy nisiny androany aho dia mitodika manokana amin'ny fitondrana sy ny gouvernement andray tsy sasatra no miteny hoe hovaily le paikady fa tsy mety le stratégia zay ho atao zany a amin'izao fotoana zao ary ny asan'ny fitondrana nge de zao hoe miaro ny vahoaka izy miaro ny ain'ny vahoaka izy ao anatin'izay anjarany zany fa zao lasa sombavombaoka daholo manao zavatra rehetra nefa sombavombaoka tsy manana moyen anaovana fitiliana sy ividanana fitaovana ny tena zao sady manome information manome communication sady manina no mijery ny fitiliana no makaiza no manao lalakely manao iny lasa efa tsy azany sombavombaoka zany ao anatin'le izy mandeha de mandeha ihany koa ny fotoana Andriamatosiny Vaovao mankasitraka anao ny tondra n'izay fanazavana fo izay tamin'ity androany ity ia dia mankasitraka anao a ary dia mankahera tsana ary mirary soa ny vahoakana ambo manarina ary vahoaka malagasy rehetra amin'ity ady ny coronavirus ty a ary dia mananitana ny tenako mba hotony hatrany isika ary mbola miantso ny fitondram-panjakana ny tenako hoe asio le information a ny communication a mba manazava ny vahoaka ny zava-misy a na ara-pahasalamana io a na amin'ny mangarahara io a satria fatatsika fa amin'izao fotoana zao a efa zara fa mihinan-kanina ny olona ny tsy fandriampahalemana eo andaniny a ampiny ty a tsy
fahasalamana sy fahafatesany ity dia miorotiny olona maonina ny olona ka andao hiaraka hijery ny vahaolana rehefa manome sosikevitra izay dia mba harôly izy fa firenena iomonany ity aina afo izany dia makarary atsika rehetra koa dia mino manantena fa voarainy ny fitondram-panjakana mahefa zao teny izay ho atao amin'izao fotoana izao. Mangasitraka ny solombavam-bahoaka isika tato anatin'ny fanazavana indy lafim-baovao hafa no andeha no izantsika ny fotoana amin'ity androany ity dia ny eo amin'ny sehatry ny politika fantatra moa fa mandalo eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'izao ny momba n'ilay volavolan-dalàna nasiam-panitsiana ho an'ny teti-bolam-panjakana ampiasaina amin'ity taona 2024 ity. Nisy ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetiny MBS androany teny amin'ny CCI Ivato andeha rahantsika ny andindiny izay tateriny Asin'Andriamalala sy Tokiramarolahy. Androany maraina vao tonga teny anivon'ny anteny meram-pirenena ireo andindiny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana amin'ity taona 2024 ity. Raha araka ny loharanom-baovao dia misy tsy mazava ka ilaina fifanatrehana eo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny tompon'andraikitra ny voalaza amin'ny anatanterahana ireo fampanantenana maro nataony ny filohan'ny repoblika. Anisan'ny tsy voasoratra tao anatin'ity atsipirian'ny teti-bolam-panjakana ity izao ny momba ny fanamboaran-dalana amin'ny 10 kilometatra isaky ny faritra. Androany no tokony nandalo fankatoavan'ny solombavam-bahoaka ity teti-bolam-panjakana nasiam-panivana ity kanefa tsy afaka nanatanteraka izany ireo solombavam-bahoaka. Androany maraina moa zany vao tonga ety ampelantanan'ny mpitsambana rehetra ny commission finance ny annexe feno zany hoe nisy ny apahany tamin'ny omaly ary androany no tena feno zay annexe zay mbola mitony ady hevitra ao anatin'izany commission zany ka andeha ao anatin'ny fivoriam-be azon'ny besinymaro-trehana amin'ny alarobio avy izao. Arak'izany dia ny alarobio avy izao indray no andalo ao amin'ny solombavam-bahoaka ny fandaniana tsy ity volavola teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana ity. Fa momba n'izay resaka teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana izay hatrany dia manana vahiny ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ity androany ity. Tonga eto amintsika eto ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina izay iresaka indrindra mahakasika n'izay voalaza teo izay. Miarabanao tompoko tonga so eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao Lorety ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovao eto amin'ny MBS ho an'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy. Anisany mitanany sainy maro tokoa amin'izao fotoana izao Lorety ny mikasika an'ity teti-bola nisiam-panitsiana ho amin'ny taona 2024 ity satria dia iankinany fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny na amin'ny lafiny ara-tsosialy na ny ara-toekarena izany ary indrindrandrindra moa amin'ny ara-politika. Manandanja manokana nefa ity teti-bola amin'ity taona ity satria dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ao amin'ny ankahamehana ara-pahasalamana ary izay niteraka krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena izay mipaika amin'ny vantana any amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Noho izany dia tsy tokony kitoto na ny fomba andrafetana azy na ny votoaty voasoratra ao anatin'izany teti-bola nasiam-panitsiana izany. Satria araka ny voalazako teo dia manandanja manokana ity teti-bola amin'ity taona ity noho ny fiantraikany amehana ara-pahasalamana izay niainan'ny firenena ka nandatsaka antsika ao anatin'ny krizy izay mbola voanomboka raha ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena. Koa ny tiako Madagasikara izay efa nipetraka trano arofanina eo amin'izay mety fiaram-pefy amin'ny fitantanany raha-pirenena amin'ny ankapobeny dia mijoro mitondra ny heviny manoloana n'izao fandiniana ny teti-bola nasiam-panitsiana amin'izao taona 2024 izao. Eo amin'ilay hoe nasiana resaka ihany koa ny momba n'ilay hoe anjara toerany sehatra tsy miankina eo amin'ity LFR ity satria eo ihany koa mametraka olana hoe aniza marina moa ty volam-bahoaka ity avy aiza ty volam-bahoaka ity ahoana ny faneho-kevitrareo antoko ity amin'izay. Eo amin'izay indrindra Loreto no anisan'ny tondrana fanazavana satria rahantsika malala dia anisan'ny kitro ifaharany fampidiram-bola ao anatin'izany kitapom-bolam-panjakana izany
ny etra zay alohan'ireo sehatra tsy miankina kanefa dia gaga sy talanjona ihany ny tena ary rehefa nandinika ny zavatra nitranga dia raha naheno ny filazan'ny tompona andraikitra ambony misahana ny mikasika ny fitantanam-bola raha nilaza fa tsy vola ny sehatry ny tsy miankina io vola voasoratra ao anatin'ny tetibola io ary tsy vola ihany koa ary ny sesoteny misy raha moa ny tenenina tsy haiko hoe nandeha amin'iza le teny natao fa hoe tsy vola mpiangonana ka ho tantaniny zay rehetrarehetra zay manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra zay natokotiko Madagasikara dia mbola mamerina trano hoe firenena iarahamanany tia dia tsy tokony hipetraka mihitsy ilay endrika faniliana na sanatriavina amin'ilay hoe tsy fehinoana ny hevitry ny hafa fa raha mbola ho averiko ihany hoe anisy kitro ifaharany fampidiram-bola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny etra zay alohan'ireo sehatra tsy miankina dia tsy tokony azo tsonontsoniavina mihitsy ny hevitra zay aroson'ireo mpisehatra amin'izany sehatra tsy miankina izany satria tolo-dalàna toy ny tolo-dalàna rehetrarehetra ny tetibola ho aroso io ary tsy maintsy ho tanterahana ka mora ny mamola vola lalàna sy mamonotra lalàna fa ny fampiarana azy kosa nefa dia tokony mba misy any ny fampiarana mialoha amin'izay olona mety hiaran'izany fampiarana lalàna zany indrindra moa fa famorin-ketra ny atao eto efa mbany dia mbany ny taux de pression fiscale atsika kanefa raha ohatra tsisy karazana mesure incitative na hoe fampirisihana an'ireo sehatra tsy miankina mba hirosony amin'izany fahazotoana ny mandoha etra izany dia angambany mety anahirana ihany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena indrindra ihany koa tsy takona fenina aloha reto fa tafiditra ny katerena tanteraka ny mpandraraha amin'izao fotoana izao anisany mba mitaraina maro ireo tolo-kevitra nomeny ka angambany ataoko fa izay no natao teo hoe tsy tokony ataoko toto na ho amevanina mihitsy ny fomba nentina andrafetana sy mety ampiarana nyty tetibolam-panjakana zay olanina ary ho ampiarana eto amin'ity fireneny ity satria efa mandalo eto amin'ny mandalo anivony anteny mera-pirenena ihany koa moa izy amin'izao fotoana zao inona ny mety hoe tokony ho andraikitra raisin'ireo parlemanta mpanao lalàna manoloana an'izay tetibola ny rahantsika nahita teo tamin'ny fampahalaam-baovao tonga manao voandroany vo tonga teo ampelantanan'ireo solombavam-bahoaka ilay annexe na aloha itovana zay mamaripatrany amin'ny tsipriany voarakitra ao anatin'ny sorabola ao anatin'le tetibola mbola averiko etriandry izay dia efa marika sady ny fanaovana kitoto satria raha ohatra ka tovana zay mamaripatrany hoe izao ny ampiasana azy na ny faritra mety azo ny tombotsoa ao anatin'izay fampiasam-bolam-panjakana zay kanefa raha araka ny voalaza teo dia amin'ny larobi sady dia efa iroso amin'ny fandaninana zany tetibola izany reo solombavam-bahoaka ao anatin'ny 3 andro ve no anadidina kanefa ho zay hoe volam-bahoaka io ka manana andraikitra lehibe ao amin'ny fanadiadina sy ny fandinihana io tetibola sy zay sorabola rehetra voasoratra ao anatin'ny tetibola io ireo parlementaire rotonto io ny eo anivon'ny antenimeram-pirenena io ihany koa ny eo anivon'ny antenimeran-doolona mba hijery sy kirakira amin'ny atsakany sy andavany eny fa na dia foy ara ho an'ny fotoana nametrahany gouvernemanta teo ampelantanan'izy ireo tovana zay nafahany manadiady an'izany firafitry ny tetibolam-panjakana na simpanitsina zany dia manao antsoavo izay ato amin'ny antokotiko Madagasikara mba tsy hijerena loko politika no fandinihana an'izany tetibolam-panjakana izany fa tena andinika tokoa amin'ny antsiprian'ireo solombavam-bahoaka ary tsy hijery afa-tsy zay tombotsoa hita fa mipakany amin'ny fiainam-bahoaka indrindra araka ny voalaza teo mbola mafisina fa tsy mitovy amin'ny tetibola fampiasaina isan-taona intsony ny ampiasaina amin'ity taona ity satria vanim-potoana manokana amena ara-pahasalamana zay niteraka krizy ara-tsosialy sy ny ara-toekarena dikan'izay dia tokony hipetraka olaram-pahamehana ao anatin'izay sorabola rehetratra misoratra amin'izay tetibola na simpanitsina izay ny makasika ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro sy izay marary azy amin'izao fotoana izao ararotona ihany koa ny fandalovanareo avy amin'ny antokotiko Madagasikara eto amin'ny plateau tahaka an'izao manoloana n'ilay hoe plan Marshall malaza izy io tatoato miverimberina matetika manahoana fomba fijerinareo antokotima manokana an'izay hoe plan Marshall izay anisan'ny teraka adievitra teo anivon'ny fiarahamonina tokoa moa tao anatin'ny rano vitsivitsy zay ny mikasika n'ilay plan Marshall
zay narosony filopirenena moa izy io nandritry ny lahateny zay nataony tamin'ny lahady farany resam-pitenenana teo. Anisany niangaviana mihitsy ary izay tao anatin'ny tiako Madagasikara mba hiatrika ady hevitra mikasika an'io plan Marshall io. Fa tsy sanatria kory tsy fitiavana hiady hevitra na tsy fahasahiana hiatrika fizahay ato amin'ny tiako Madagasikara dia mahatsapa fa tsy mbola vanim-potoana iresahana an'izany plan Marshall zany zao. Ny antony dia tsotra. Raha anisan'ny andrasan'ny vahoaka maro nandritry ny lahateny zay nataon'ny filoha-pirenena ao anatin'izao amaina ara-pahasalamana izao dia ny vahaolana hiatrehana ny olana zay mianjady amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao na ara-tsosialy na ara-ekonomika. Efa betsaka ny tolo-kevitra nomen'ireo mpandraharaha voakasika manokana amin'izany raha tsy resaky ny ara-ekonomika tsika nalefa teo ilay plan de mitigation dia iny moa zany mahatondantony iny dia ny andrahandra ihany koa zareo mba hisin'ilay drafim-panarenana ara-ekonomika na les plans de redressement économique kanefa moa ny plan Marshall no mivoaka tao anatin'ny lahateny. Tsy resaka maro mokoatran'izay zay fa raha araka ny fahalalantsika sy ny fanazavana maro zay efa noentina dia izany plan Marshall zany dia paikady entina nanarenana firenena anankiray rotiky ny ady. Ary ranomarina no ao anatin'ny votoatin'ny plan Marshall dia tsy misy mihitsy makasika resaka fanarenana fanorenana fotodrafitrasa. Ka ho anay rehefa nandinika ny ady hevitra zay niseho tatoato dia ohatran'ny lasa mahity zahay hoe aoka re tsy atao sehatra isehosehoany ireo milaza fa pahay sy mpandinika raha toe-karena eo ambony latabatra ka entina anaovana étalage de connaissance mialatsiny amin'ny teny vahiny ho fanapofona ny fifehezana ekonomia na ny macroéconomie ka andemena ny sainy vahoaka zay fa rotiky ny ao anatin'ny fahasairanana ka tsy mahatakatra tsony zay voalaza ny resaka ara-teknika. Fizahay dia mametraky ny hoe apetrao amin'le tena laharam-pahamehana marary ny vahoaka izay lazaina teo hoe rotiky ny krizy ara-pahasalamantsika betsaka ny very asa ny vahoaka dia ho zahay hoe andao reo mba drafitra fanarenana ny fiainam-bahoaka amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-toe-karena no atrehana mba hahafahan'ny vahoaka mba misento aloha taorinan'izao resaka coronavirus zao. Izany plan Marshall zany dia tetikady apetraka programanasa farafahakeliny angamba ny fanatanterahana an'izany aman-taonany maro 3 taona 4 taona fa raha ao anatin'ny enim-bolana kosa tsika no ametraka fa antotosa an'ireo tetika asa be dabe ary mbola resahako teo fa saika miompana tany amina fanorenana fotodrafitrasa dia lasa ohatrany mandika vilana mihitsy an'ilay fotokevitra ny angan'ilay plan Marshall. Mbola hiteraka ady hevitra malalaka moa zany izy io ary tokony omena sehatra mihitsy mba hahafahana manazava be koa amin'ny vahoaka kanefa hoy izahay hoe fotoanany tokoa ve zao andanina andro hiady hevitra mikasika an'izay nefa ilay vahaolana mampaka ny fiainam-bahoaka andavanandro dia mbola ohatrany tsy hita soritra. Mbola hiverina kely any angamba ny lorety mikasika an'ilay teti-bolam-panjakana teo hoe inona raha zany ny andrasanay aty amin'ny antoko tiako Madagasikara mikasika ny firafitra ny teti-bola io efa marianay teo fa tsy tokony ataoko toto na atao alasafay ny fandrafetana azy. Eny fa na dia ataontsika raha hoe foy ny fotoana nandiniana azy dia mametraka andraikitra zay ireo parlementaire mba andinika tanteraka ny mikasika an'io teti-bola io mba tsy ho sanatriany vava misy eo ambadika politika ny andrafetana azy sy ny ampandaniana azy. Be ohatra tsotra nomenay tokony hita soratra ao anatin'ny teti-bolana sy mpanitsina io ohatra ny zavatra tonga dia hita fa mivaingana ary miantraika amin'ny vahoaka avetrany. Tokony dinihana sy hita soratra ao anatin'io ny fepetra ho raisin'ny fanjakana ho amin'ny fampianana ny viditsolika zay hitantsika fa misy fiantraikany vantana ny fiainam-bahoaka satria raha miakatra ny viditsolika na tsy mena amin'io nefa tsika dia miara-malala fa efa nidina be mihitsy ny vidin'ny barilina ny solika amin'ny sehatra irasam-pirenena dia tokony ho hita kosa nefany manoloana an'izay fanarenana atao rapitso ny fepetra ho raisin'ny fanjakana mba hanamaivana ny fiantraikan'izany krizy zany amin'ireo mpitatitra satria raha vao miakatra ny salandalana dia misy fiantraikana amin'ny vantana any amin'ny fiainam-bahoaka zany. Toraka zany ihany koa ny fepetra ho raisin'ny fanjakana mikasika ny fiatrena fa mikaikaika zao ny mpanjifa raha tsy resaka afa-tsy ny jirama isika. Fomba manahoana no mety mba ahitana taratra amin'ny anatin'ny teti-bola io no mety ho fanamevana ny fiantraikany zany fakturany jirama zany any amin'ny fiainam-bahoaka. Farany angambany dia anisany mampikaikaika an'ireo mpandraharaha ary mitondrany sosikevitra ihany koa tsy ny fanemorana fotsiny ny fandoavana ny hetra
fa ny fanalefanana ny fanafanana mihitsy raha ohatra azo atao mba ahafahany zareo miatrika n'le fanerenana ara-toekarena zay hitondra fiantraikany ihany koa amin'ny lafiny ara-tsosialy. Mazava dia mazava feno dia feno ny fanazavana izay nentinao Andriamatoa Jean-Claude Rakotonirina mankasitraka anao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'ny ity androany ity. Fa iresaka vaovao hafa indray isika anatin'ity fanadadiana manaraka ity manoloana n'ilay fananganana ny Colisée eny anaty rova dia tonga nametraka ny antota taratasy fitoriana ny fikambanana maromaro izay notarihan'ny taranak'andriana eto Imerina. Tsy inona izany fa tetsy amin'ny fitsarana afo momba ny lalam-pandrenana no nametrahana an'izany araka ny fanadadiana nataony Nzavandriamahefa sy Mathieu Princy. Maro no efa nanao antsoavo ary nitondra tsikera manoloana ilay fanangana mpitondra fanjakana Colisée ao anaty rovo. Anisan'izany ireto taranak'Andrianjaka eto Imerina ireto. Efa nisy ny fanambarana nataon'izy ireo ny amin'ny tokony hanajanonana io tetikasan'ny fanjakana io, saingy hatramin'izao dia mizerizery amin'ny heviny ihany ny mpitondra. Ny roso tamin'ny dingana mafimafy kokoa araka izany ireto fikambanana sy taranak'Andrianjaka eto Imerina ireto. Ny fitondrana republikanina valeur anankiray dia izahay zany miaro an'ilay valeur mahamalagasy ary io sy eto Imerina raika fa amin'ny mifatra miretrarehetra. Dia rehefa sy niresahana zany zahay sy nansoina zahay niafatra avy amin'ny antemoro dia sotra hoe raha ohatra ka sy mainsy roso ny fanjakana satria nataon'io republikanina izy zao nefa ny zava-misy dinio aloha miara-midinika satria fahotana fady io ka rehefa mifady no taina misy fombafomba malagasy atao. Tsy vitanefa tsy manaja ny asina sy ny soatoavana malagasy fa mbola misy ihany koa ny fandikan-dalàna mikasika ny fananganana io fotodrafitrasa io. Lalàna dia milaza fa tsy azo atao ny manimba ny vakoka satria ireo no misy mitantara reo no iaingana fa atsika mahafantatra ny mamalagasy atsika tsy azo atao dia tsy azo atao dia tsy azo atao ny olona ary anaty ranomasina ny fongariny ny atsika eo amin'ny lafiny fandikan-dalàna dia mitsindrina nasorona misymbaina le izy. Raha ohatra manangana ianao dia lalàna milaza fa tokony apetraka ho hita mazava tsara ny permis de construire ary mandritra ny fotoana anaovana an'ilay fananganana dia tokony apetraka tsara ny permis de construire. Na dia toeratoeran'izay dia nahita fa tsy misy ny permis de construire dia be dia be ny tsy fanarahan-dalàna izay natao azahoana azy raha atao hoe misy le izy be dia be satria voalohany aloha raha ohatritsika miresaka ny atao hoe vakoka dia misy ny conseil national ny patrimoine izay tsy maintsy anontaniana ny heviny. Reo olona ireo dia olona izay mahay ny atao hoe vakoka mitandro ny vakoka manao izay ikajina ny vakoka tsy nanontaniana ny hevitry ny conseil national de patrimoine. Ankoatran'izay tokony nanontaniana ihany koa ny architecte ny commune d'Antananarivo tsy misy an'izay ao. Ankoatran'izay tokony nanontaniana koa nisy consultation ny public tsy misy koa consultation publique izay voalaza ny lalàna. Ny olana ngezabe dia tsy misy ihany koa ny étude d'impact environnemental ka ny fisiny io zavatra io eo izay amantoniny amina toerana izay efa marefirefo dia mety hiteraka olana amin'ny lafiny environnemental. Fa lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny fitazonana ny mahery-lanto manandafy tany Toamasina dia nisy fivoarana lehibe ny momba n'ity raharaha ity araka ny fanadihadiana izay nataony Jessica Miray androany. Horantsika ny andindin'izay eo amin'ny rindra-tsary ny Tahiriny Ainara Nariniriny. Tamin'ny roa tolakandro teo no nivoaka ny fonjana ambalatavoango Toamasina ny mahery-lanto manandafy nahazo fafahana vonjimaiky. Raha ny fantatra tsy mbola nisintona ny fetoriana ilay loha olona saingy efa mandeha kosa ny fifampiresahana. Raha tsy ahivina ny zoma teo mahery-lanto manandafy no nalaina ambavany ary avy hatrany dia nahiditra ponja vonjimaika tao amin'ny fonjana ambalatavoangy. Resaka fanehoan-kevitra tamin'ny tambazotra tserasera filazana loha olona iray fanody mandry no nitoriana azy. Nisaotra ireo rehetra nanohana azy tanatin'ny sedra nolalovany moa ity zanaky manandafy Rakotonirina ity. Tao anatin'izany fisaorana izany no nanararaotany ny Alatsinainy tamin'ny fianakaviany ilay loha olona.
Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray no anoizantsika ny vaovao manoloana ny tebitebin'ireo ray aman-dreny sy ny ankizy izay hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'ity taona 2024 ity dia nanantona ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany ny mpanao gazety ny MBS. Nomena Andriamana Misata no mitatitra ny andindininy izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Mathieu Princy. Ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa no nahalalana fa ny 7 Jolay ho avy izao no tokony hiatrika ny fanadinam-panjakana ireo mpianatra izay hanala CEPE amin'ity taom-pianarana ity. Ny 20 hatramin'ny 4 Jolay kosa ny BEPC. Mbola voatazona ve ireo daty ireo? Tsika moa anatin'ny fandalovan'ity valinaretina ity ary nisy ny fahatapahana tamin'ny fitohizan'ny fianarana ankizy. Efa hitantsika koa moa efa miverina mianatra ny klasy izay hanala fanadinana. Misy ny daty novolavolain'ny ministera entina hanatanterahana ny CEPE sy BEPC amin'ity taona ity ary tsy maintsy hisy ny fanadinam-panjakana amin'ity taona ity. Amin'izao fotoana izao tsika miandry ny fankatoavana avy amin'ny gouvernemanta zany amin'ireo volavolana daty mpanadina izay efa nalefan'ny ministera any dia ao anatin'ny fotoana fohy angamitsika dia azo ny valiten'ny gouvernemanta amin'izay daty mety natanterahana ny fanadinana amin'ity taona ity. Lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny tranga sosialy dia nodimandry androany maraina teo i Alphonsine izay vadiny zoto ilay fianakaviana izay nanao dian-tongotra amin'ny fitetezana ny Madagasikara. Andeha rahantsika ny andindiny izay vaovao izay tateriny Jessica Miray sy Tahirinena Ranarnirina. Narary tampoka i Alphonsine vadiny zoto no nahiditra tao amin'ny hôpitaly be Androva Mahajanga androany maraina. Saingy tsy tana ny ainy. Noho ny arerahana no antony nampidirana azy hôpitaly raha ny fampitam-baovao ray hatrany. 70 taona i Alphonsine izao namony ainy izao. Namela kamboty 3 mirahalahy, 30, 110 ary 7 taona. Afaka roy andro telo andro teo rehefa tonga teto fa narary tampoka izy dia izy tratriny fahafatesany. Inona le narary anazy? Ny lohany angagna be. Dia sy zakany zany le lohany. Raha vonentina aty amin'ny hôpitaly izy dia ohatrany sy dia ny raha loatra ny zareo taty. Rabe zareo fa fareraka be izy vao maty tampoka eo eo. Tonga tandrova zay ela be agnaty sasaka adindroa zay tokotany eo. Rehefa tokotany teo zay tsy nampidindreo agnatin'ny tenany urgence fa nampidindreo agnatin'ny tragno ao, tsy jiro, tsy lay, zay gaga zay baka tena rehefa neta magnara-penitra, baka tamara-penitra zay baka tambo apody ndraiky tato koa. Raha fa urgent be. Dia tonga teo amizay tsy ndesindreo mihitsy. Ny famaly zokray zay ny famaly tamin'ny dokotera teo. Tonga amizay tamin'ny matinaly nandeha crise be amizay izy teo amin'ny ray matinaly izy naty. Disco amizay zay tsy mety aboaka andreo taratasy fa vita jiaby zay gaga. Tsy hainy adika ndraiky hantony. Zay tena manahery mihitsy zay havana. Ijanonao Mahajanga ny razana ho an'ny androany fa rahampitso talata kosa vao hiala ary azo any Manakara. Fa eo amin'ny sehatra hafa kosa saingy eo amin'izay sosialy izay hatrany dia mbola tantara mitohy hatramin'izao ny fitakiany ny piasan'ny fokontany ny karaman'izy ireo. Malaza ho anjakan'ny loko politika ny fitantanandrara eo anivon'ny fokontany maro eto Antananarivo renivohitra eto. Hoaratsika ny andindiny izay vaovao izay eo amin'ny rindratsary ny Manora Andriamalala. Tsy mbola nisitraka ny zony ireo trésorier sy sekretera tany amin'ny fokontany ary hatramin'izao tsy mbola nisy ny ainy ny fangatahana nataony. Anisany nandray anjara mivantana tamin'ny fikirakirana ny fizotra ny fifidianana no tanterahana teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ireo sekretera sy mpitam-bola ny fokontany miisa 270 mandrafitra ny Antananarivo renivohitra. Rehefa totosa somatsara nefa ny fifidianana ka tafapetraka tamin'ny toerany ben'ny tanàna ny volana febroary 2024 teo no esorina avokoa ireo trésorier sy sekretera tany amin'ny fokontany ary nosoloiny. Projet zay zany tamin'ny volana avril farany volana avril ary nanomboka teo zany zay dia niala daholo ny akabeazana tamin'ny 192 fokontany. Ohatrany ataotaon'zareo tsy dia araka ny tokony izy zany resaka taratasy milaza fa miala amin'ny fokontany zay ny karamanay ny trésorier sekretera zany dia tsy nisy voaray hatramin'izao ny enim-bolana zay niasanay
niaraka tamin'ny fitondra vaovao ny tanàna Antananarivo hatramin'izao. Efa nanao dinkan'izay, efa nanatona ny délégué ny boriboritany zay tsy nahazo valy teny zay tamin'ny 2 juin zay nangataka fiainana tamin'ny ben'ny tanàna dia tsy mbola nahazo valy teny zay niverina tany zay tamin'ny lakamisy teo dia mbola tsy nahazo valy teny mandraky teny androany dia zay zany mba angatahnay izay 192 fokotany satria ny tenako izany borao miaraka amin'ny 192 fokotany amin'ny trésorier secrétaire izay atao hoe ATS zany dia mba zay zany mba angatahnay hoe ny amoahana ny atao hoe valy kasasaranay tao anatin'ny fokotany. Tsy vitan'izay fa hatramin'ny nanalana n'ireo mpitantsoratra sy mpitahiry volan'ny fokotany ireo dia hita taratra eny anivon'ny fokotany maro eto an-drenivohitra ny lonilony misy eo amin'ny olona izay nisolo azy ireo izay manangam-pahavalo an'ireo olon'ny fokotany izay nosoloina teo aloha. Voalaza ny loharanom-baovao ihany koa fa tsy nisy mandeha amin'izay laona ny fitantanana eny anivon'ny fokotany eto Antananarivo amin'izao no io fanoloana olona natao ny mpitantana ny tanàna io. Zary lasa angady tsy mahatapa-kahatra manko ny lehiben'ny fokotany satria misy ny tsindry mahazo azy. Eo amin'ny lafim-baovao afa-tanteraka kosa dia notanterahana androany ny fanaovam-beloma farany ny pastora Léon Ratafy izay filohan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara tetsy Ankorondrano. Noro fitiavana sy Andra Kotomalala no nanaraka akaiky izay zava-nisy izay. Alahelo ranomaso izay no hita teny amin'ny endrik'ireo mpino tamin'ny alasan'ny pastora Léon Ratafy. Nanova zavatra be no mivavaka ato amin'ny fiangonana. Nahitako valim-bavaka be hatramin'ny zanako dia nitokantrano. Ny afatra vaty ihany fisotra ty toerana misy atsika ity ty tany misy atsika ity zavatra mandalo daholo tsika eto ambony tany fa ny zavatra tena ilaina dia ny fanatonatsika n'Andriamanitra. Teny tao Ankorondrano dia teo amin'ny toerako teo zany dia ohatry ny to dia ohatry ny nafisatra be ny foko dia ohatry ny lasa nanomboka teo zany dia nangataka eto amin'ny Jesosy dia tao ohatrina kely io amin'izay rosy tamin'ny batisa. Tamin'ny tiano vavaka dia izy nandorako ny fiainako manontona navavonjy anazy. Anisany nandona ny fony mpino mantsy ny ten'Andriamanitra izay nozarainy fony fahavelony. Manana fahalemem-panahy tsy mizatavan'olona na kilasin'olona manahoana na kilasin'olona manahoana dia tia miantra olona mitaizaka amboty ary ny amin'ny hafanampo amin'ny fitoriana filazantsara mariana ohatra fotsiny tao anatin'ny 2003 nitondrany teo amin'ny filohan'i Jesosy Mamonjy azy hatramin'izao mandady 5 moa ny totalin'izay. Teo amin'ny 7 taona moa ny pastora no nindaosin'ny fahafatesana no ny aretina izay nahazo azy. Dia nandalo ny fatigue générale izy. Herinandro teo no narariny tamin'ny herin'ny alakamisy. Narary izy niainga avy amina arerana tsy fampitoromaso nandalo ohatran'ny tsy nalaikomana dia taorinan'izay dia nisy déshydratation koa nahazo azy dia izay nitarika azy niditra hôpitaly aingana moa kanefa dia avy eo tsy tana ny ainy. Teny Soamanandray Vato no nandevenana ny nofo mangatsiaka n'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Olo-manan-kaja maro no tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana, anisan'izany ny sekretera jeneraly ny Antoko-Tim Rina Randriamasinoro. Tsara ny mampatsiahy fa hoarahantsika aorian'ny fandarana dinika any Oalina ny fandarana manokana iresahana momba niny tranga ny fanadidina izay nataony noro fitiavana teo iny. Fa lafim-baovao eo amin'ny resaka zava-misy amin'ny valinaretina coronavirus dia olona 3 no fantatra fa tratra ny Covid-19 tamin'ireo teratany Mauritiana izay nampodiana avy taty Madagasikara tamin'ny sabotsy 20 ny volana Jona lasa teo. Raha ny fampitam-baovao avy amina trano kala-pifandraisana iray ao Maurice moa ny lemauritien.com dia efa natoka-monina avokoa ireo mpandeha rehetra niaraka tamin'ireo 3 izay fantatra fa nisy an'izay tsy mikaretina izay ary isy ihany koa ny fitiliana izay hatao amin'ireo mpandeha rehetra tamin'ity fiaingana ity.
Fa eo amin'ny vaovao sy maresaka eran-tany dia mbola mianaka ihany hatramin'izao ny valanaretina coronavirus any Brésil. Ankoatra an'izay dia niditra an-tsekoly nanomboka androany ny mpianatra ao Frantsa ao. C'est le grand jour. Les enfants de maternelle sont de retour. Androany faharoa amin'ny roapolo ny volana Jona no fidirana faobe ho an'ny mpianatra rehetra ao Frantsa rehefa niatona nandritra ny 3 volana. Ny alefiny fiapetranapetraka ho an'ny sekoly rehetra. Tsy voatery ho azy any intsony izao ny elanelana amin'ny 2 metatra, indrindra ho an'ny maternelle. Ho an'ireo izay tsy voahaza kosa ny elanelana dia voatery tsy maintsy manao masque. Raha efa niverina sy kelikely tamin'ny fiainany andavanandro ny ao Frantsa, ny ao Brésil kosa mbola miomby be hatrany ny aretina. Brésil izao ny firenena faharoa voakasiky ny aretina indrindra manerana tany aorian'ny États-Unis. Efa mahery ny 5 alina izao ny namony any any an-toerana ary efa manapitrisany marary. Ao anatin'ny 420 ora, 270 no indray maty. Hatramin'ny antombohan'ny valanaretina hatramin'izao moa mbola milaza hatrany ny filoham-pirenena breziliana Jair Bolsonaro fa tsy atahorany ity aretina ity fa gripa kely. Iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ny tiniany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadonona ao aoriany ny fampalalam-baovao no anarahantsika ny fandaharana dinika izay andraisana vahiny iresahana ny zava-misy eto amin'ny firenena iarahantsika amin'ny Germain Menjanahary. Ao aorian'izay no anarahana ny lay fandaharana manokana makasika ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby ary ny tenako amin'ny manaraka indray. Samby tsara tomboklay sy tombovavy.